manandratra ny mahantra hiala amin'ny fako, mahatonga ny momba ho enika faliana izy. Salamo 7:100, 7 sy 9. Raha anotaniana izaho sy ianao anio ka asaina mitodika amin'izay rehetra efa niainana hatramin'izay hoe iza Andriamanitra, inona re no valitentsika tsirairay e? Ny an'ny mpanao salamo dia nambarany mazava manao hoe ambony ny fireneny rehetra ny tompo, ambony ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka ny tompo Andriamanitsika? 4 sy 5. Tsy nijanona hatreo anefa ny fijoroana ho vavolombelona ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, fa vao maika mahalasa heritreritra sy mahavariana izao zavatra manaraka nambarana izao. Manarina ny malahelo hiala amin'ny vovoka sy manandratra ny mahantra hiala amin'ny fako mba hampiray toerana azy amin'ny mpife, dia ireo mpife mitondra ny vahoakany, mahatonga ny momba ho enika faliana izy satria manome azy trano honenana sy zaza maro. 7 sy 7. Mazava sady tsotra ny afatry ny soratra masina anio. Ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra, koa satria ainy ny manandratra ny mahantra hiala amin'ny fako mba ho eo amin'ny toeran'ny mpanapaka sy mahatonga ny momba anataranaka, dia mbola ainy atao ihany koa ny mampitsimbadika ny tantaram-piainako sy ny anao ho amin'ny tsara lavitra. Teo amin'izay nahavery hevitra ny Petera sy izay mety ho fahaverezan-kevitra eo amintsika dia hoy kosa i Jesosy Kristy hoe ny tsy vitan'ny olombelona vitan'Andriamanitra. Lioka 20:20, 7:20. Tompo, raisinay amin'ny finoana ny valimbavaka satria mahay ny zavatra rehetra ianao. Amen.